ny tiatsika hotsipihana ao anatin'izany resaka zany a de le ara-tsim-panahy itenenana hoe ny radio Antsiva de radio de Mille Collines de zao mantsy ny tena problème zany zavatra zany efa tany amin'ny 3:30 hatrany amin'ny 4:30 de manararoatra le tsy fahalalan'ny malagasy sasany ry mercenaire isany de terena de lotona ity onjam-peotsika ty hoe radio de Mika io ny tena tiatsika tondrana fanazavana azavaina zany radio de Mille Collines zany tompoko a de RTLM radio télévision libre de Mille Collines io radio télévision libre de Mille Collines io RTLM de radio Taoroanda tam 3:30 io no sokatra ary nanana anjara toerana lehibe tamin'ny vonon'olona vonomoka Taoroanda zany hoe nisy andraikitra le radio zany lay vonon'olona lay vonomoka Taoroanda manararoatra ihany tsika fa amanapitrisany ny maty vokatry ny ady poko tonono kintelo Taoroanda ka voalaza fa noho nafitsoky ty radio télévision libre de Mille Collines ty no nahatonga an'io ady poko teo amin'ny foko Hutu sy ny foko Tutsi Taoroanda zany hoe misy radio zany mikopakopaka hoe aka ohatra zany sasanatry vava hoa ohatra hoe aloha mba tsy ananina sao de aveo ndray tena hitanareo zany ma Mille Collines azy hoe tsika zany ohatra manoana foko anankiray eto Madagasikara de manindranindra n'io foko anankiray io de misy foko anankiray tena problème be atsika de ataotsika malala ny anarany le foko de miady am'izay aveo le foko anankiroa amanapitrisany maty zay le radio de Mille Collines ny tenenako an'izany a de raiso tsaitsika menakavo hoe aiza hoaiza am'izany ny ametrahana atsika amin'ny situation zao am'izao vanim-potoana ny era-jonary mampiany zao matony pombazy miteny fa radio de Mille Collines ity radio Antsiva ty de tsy fantatro hoe foko inona zany ny pomba ny era-jonary mampianina sy miaraka aminy de tsy fantatro hoe foko inona zany no kopakopahanay hifanandrina am'izany vondron'olona zany sanatry ny vava ary za de samy teny fa ny ady poko no ketrehana ny poka teto Madagasikara tany amin'ny 5 taona lasa na tany amin'ny 10 taona lasa na tany amin'ny 15 taona lasa raha tsisy an'ity onjam-peo ty nanakana an'izany efa tsy ohatran'izao ny zava-nisy teto efa tsy ohatran'izao ny zava-nisy teto ohatran'ny tenenantsika hoe raha ny kabarin'ny Ban Ki-moon tao Addis Abeba zay nahatezitra ny mpitondra afrikanina maro ane anisan'ny mission amin'ny Ban Ki-moon rehefa makaty Afrika de ny manentana ny dirigeant africain hoe ampiaro am'izay ny mariage pour tous alao hitovy am'izay ny olona rehetrrehetra ny anana homosexuel sy karazany fa sa izy teto Madagasikara pourquoi mba betsaka ny resaka efa nytenentsika azafady momba ny zavatra ohatran'izany
ary reny tsy tonga eto raha tsy efa informé hoe inona ny any amin'ny lohan'ny olona any, ka tsy fantatro. Ianao mihaino zao io, mieritreritra ve tsika fa mampiditra tsika ny anaty adipoko ao anatin'ny fifandiran'ny vahoaka samy vahoaka. Zao zavatra atao eto amin'ity onjam-peo ty zao, tena izany ve? Fa le RTLM ne, na le radio télévision libre de Mille Collines ne, de tena nanao karazana fanindraindrana tafa oatra. Ny Totsi, ny Belge sy ny ohatran'izany. Ary ny tsaraina, nisy mpitantana an'le onjam-peo anankitelo anisan'ny condamné tamin'ny 2003 tao anaty le hoe génocide. Ka eto ne tsy mbola misy génocide de efa maty ho azy daholo ny vahoaky. Maty ny dalo, maty ny anoanana, maty ny pesta, maty ny inona. Itsika zany na prisika an'izao fitondrana zao, azasakanana ny dahalo mon'olona, tsisy adipoko eto. Ka rehefa tonga amina mauvaise foi manifesta ohatran'izany le izy de alao miteny any. So de mba tsy azo tsika ity le radio de Mille Collines ty na radio télé de Mille Collines, na le olona miteny an'le izy ny tsy mahay, fa zany tenentsika zany. Nisy foko ny fandramatra tao Rwanda, ka nikopakopaka an'izany tononjam-peo tony. Sika kosa aloha tsy miafina am'izany, fa ny zavatra raha tsika mahita mandeha any amin'ny tsy fahalehan'le firenena, be loatra ny scandale, ny fahadisoana, ny eloka ataon'ny mpitondra mivantana na manodidina azy, mahatonga le firenetsika tsy fantatra hoe waiza, de mi-interpellé sika, manao antsoafo, mampaneno lakolosy, manaitra malagasy hoe avela ohatran'izao ve le Madagasikara. Ka raha izany fanairan'izany, raha izany fampanenona lakolosy zany, raha izany famoazana ny malagasy zany hoe ye nolazaina fa radio télévision libre de Mille Collines atsika na mamboly fahakalana atsika na maninona atsika na, de tsika indray ny diso mihoatra am'izay nahazo malety manondronondromolotra atsika miteny an'izany, de tsy haiko tsony, tsy haiko tsony. Ary eto onimpira mba misy zavatra tsara tsy pihana ihany, satria zay le ataoko hoe roviana vao mba mahazo lesona, roviana vao mba mahazo lesona zay mitantana ny tony firenetsika itony. Fa misy zavatra tiako hotsindrina mihitsy ato anatin'ny tony resaka hainao manjery sy ny karazany tony a, ary mampieritreritra lalina le izy hoe fanahinina ve a, sa tsy maintsy zay no fisehon-javatra sa ahoana. Fa tena misy zavatra tsy tafapaka na ndraindray arany a no mifanohatra am'izay tena eritreretana no misy. Inona moa zany zavatra tiatsika tenenina zany? Za tena mahavariana aho ny pra, fa ny fitondrana ny fandimby
teto amin'ity Madagasikara ty a, ianao zany raha ohatra ka tonga eo amin'ny fitondrana de mpitondra ianao eo amin'ny fahefana ianao. Rehefa tonga eo amin'io toeran'io ianao a, de ny réactionnao voalohany de hoe ana ny RNM sy ny TVM. Tsy maninona zany andao atao hoe normal ko hainao manjery mpanjakany io, ohatran'izao io sy loatran'izany io, de hoe normal raha ohatra ka izay ny fandehany. Fa rehefa anao indray ny RNM sy ny TVM, zao am'izay ny zavatra tena mba mahavariana. RNM sy TVM zany hoe dans tout Madagasikara tiany zany resako zany tenena zany de hoe tokony voasarony zany RNM sy TVM zany daholo ny vaovao rehetra sy ny zavatra raha ohatra ka tena misy hafahafa tokoa mandeha amin'ny ainao manjery hafa. Fa maninona, nahoana no isak'izay régime tamy dideratsiraka teo mafy be ny zava-nisy tamin'ny 2001-2002 ankoatra ny tsioka avao, mbola lasa indray dideratsiraka nanangana ty hoe Canal Plus, samy natadidiny zany ngamitsika rehetra. Ny TV Plus moa tam'izany taona zany anazy miampy ny RNM sy ny TVM. Lasa ny saiko, lasa ny eritreritro. Tonga teo Marc-Ravalomanana, efa anazy ny RNM, efa anazy ny TVM, fa inona onopra? AMPS radio, AMPS télé, radio Mata, radio Fahazavana, gazety Le Quotidien, ny vaovaontsika akoatran'le. Tonga teo indray Andry Rajoelina, efa anazy ny RNM, efa anazy ny TVM, misy Viva radio, Viva télé, Tatorina, La Vérité, L'Observateur sy ny karazany. Am'izao era Jonary mampianina zao, efa ny ministra sy ny dirikabo, ministra serasera no manao fandaharana isan'andro arak'izay tiany. Kama raha efa te hiteny ray ministra de sokafy indray ny antenne fa hiteny miaraka amin'ny dirikabo. Indray misy hoe spécial tapaka zany. Efa anazy ny TVM sy RNM. Nanangana an'izao radio Anazatovo, i IBC fahita lavitra, zao ndraika feno quotidien tritra, ligne de mire, de inona koa 2 ans et demi HVM manana quotidien gasiny ray de vazany ray, tsy haiko koa zay mbola hafa, manana télé, manana radio. Zany nge raha ifanontaniana. Zany ve zany zao de iza manao déclaration de patrimoine zany any amin'ny HCC, iza zany zao ny tompon'ireo média rehetrrehetrareo, vola viaisa, licence viaisa, nomen'iza alalana. Nefa ny sasany tsy mahazo, tsy fantatro raha azontsika zany zavatra tiako teneniny zany. Anatina 2 taona mahery, ary tena manao fomba tena mahatsiravina ty régime ankehitriny ty, manao an'ilay ataontsika hoe débauchage, zany hoe tsopotsopony daholo zay mpanao gazety mamirapiratra zakambola, zakana malety any amin'ny organe de presse any,
Ary mpanao gazety any no mitsokotsoko manao an'izany a. Tsy takatry ny saitsika ho any hoe inona ny condition ielan'le olona any. Fa misy an'izany tonga de hoe tia fiara, soratra amin'ny anaran'ny lany carte grise, fa melao. Tsy teniteny foana zany tenentsika zany a. Ka tsy fantatro hoe azokajiana mpanao gazetina 10 000 colline sa 20 000 colline mpanao an'izany, zay mamono hasina an'ilay métier, mamono hasina an'le maha-olona ny olona. Sy ny karama be isam-bolana, volaniza avy aiza ny vola, tsisy mialina an'izany a, tsisy mialina an'izany. Tsika nandritra ny 20 taona misy fomba fiteny hoe inona moa, vina manana vina tsy manana, ny afy oatra ny vahoaka malagasy rehetretreto ihany. Lainga zay miteniny hoe vola be hono ny atao an-damosiny ty radio Antsiva ty am'izao ataotsika ankehitriny zao. Avy omeo ny porofony hoe volaniza atongavana amin'inona, tsy fantatro. Zavatra iainan'ny olona rehetretra io iainan'ny tena. Ka ny tena manahirana zany de zao, tena ny intérêt manokana ve no mahatonga ny vavako miteny sa ny intérêt de la nation? Ho anna fin personnel ve sa ho an'ny firenena, ho an'ny be sy ny maro? Ary zay no mazava-doza ny ty zava-misy ankehitriny ty, satria ny ankamaroany zay olona miaro sy mifofotra amin'ity fitondrana ty amin'izao fotoana zao tsy resaka conviction. Za de sa miteneny zany ony pra, tsy resaka conviction fa hoe any amin'ny herina jonary mampianana sy ny fitondrana aloha zao no misy vola de ndao any. Zay fotsiny tonga aveto zay manohatra an'izany teniko zany ho an'ireo zay any aloha zao no misy vola. Tsy conviction. Ary zay mahatonga an'ity hoe vao misy ision-dresaka tonga de mivoaka daholo miaramila, sao de voaongana, satria tsy ny olona zany miaro n'ity fitondrana ty de malety vola, intérêt de ohatran'izany. Ka aza miteny amiko hoe anao lutte contre la corruption zany, monsieur le premier ministre, monsieur le président de la république. Raha io resaka gazety be de be io sy fomba atao ao sy ny karazany fotsiny aza corruption ny akamaroan'ny fitrangan-javatra. Vizany ianao Robert Iamaty hoe ataony lutte contre la corruption, atomboy amin'izany zavatra tenenitsika zany. Aiza koa misy olona tonga de hoe ndao hiasa ty aminay ty tobila ty ny anina de mialary, ndao hiasa ty aminay fa atao ambony be ny karama de mialary. De rehefa tonga any am'le toerana am'izay le olona de lasa mavita hoe ny Antsiva zany a tena tsisy ilana azy, tena mpanao an'izao, mpanao an'izao, mpanao an'izao. Karaha vidy olona sy varo tena no atao eto amin'ity Madagasikara ty.
ho aiza zao firenena zao ka le izy lasa efa système le régime mihitsy. Vidina député, vidina HCC, vidina ministre, vidina mpanao gazety, vidina syndicat, vidina de tsy fantatro hoe atraizany vola be ao anatin'io lapy io fa vidio. Efa ranitsika 2 tapitra mbola izy hitondra malety tsirairay. Vidio. Io zao nanao fihetsiketsehana maly iny ny manambasy sy ny manana vidio fa reo ny miaro. Fa efa zany ny tantara teto. Nakaiza zany Canal Plus ny dideratsiraka. Nakaiza zany Tsikavao. Nakaiza zany MBS Marc Ravalomanana. Nakaiza zany Mada. Nakaiza zany Fazavana. Nakaiza zany Le Quotidien vaovaontsika. Io zao ny vivasy ny karazany io mbola mijoro ananiny io. Mbola mitoy ihany ty périple ty. Mbola mitoy ihany, mbola misy manangana tritra. Tsika ninona ny tiarina na ny tsy fantatro. Ny inona reto. Fa any Antsiva 20 taontsika amin'ny 3 Desambra. Raha ohatra ka manao tsika indray zany rehefa manao inona moa hoe diso nzatra ny tenenina na mizatra tsy mety de ahitsitsika mpitiavana tsisy ara-tsim-panahy akory ny nanao manao zany. Le Canal Plus foana ny teneniko teo. Canal 6 le zava-nisy tamin'ny andro ny Didiratsiraka.